dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Alleluia. Ohatra tsara tolonina sy ny vakiana teto zany androany satria ifandringana koa ny fahavalo. Amen. Izy samy izy ihany. Ary no tonga teo amin'ilay fitazanana any an'hevitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy koa indreo nisy faty ny ampatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy afana midositra. Ary avy amabo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita rena betsaka sy faty ary fanaka sarobidi teo izy ka dia namabo mihoatra noho izay zakany hoentina. Halleluia. Ary atelona ny nanangonany ny babo. Amen. Fa be dia be ireny. Ary tamin'ny andro faefatra dia nivory tao amin'ny lohasaberaka izy fa tany no nisaorany amin'ny Jehova. Koa izany no nanaovany izany tany izany hoe lohasaberaka mandraka androany. Koa dia niverina ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema ary Josafata nitarika azy ankany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana fa Jehova nampifaly azy ny amin'ny fahalivalony. Ary tonga tamin'ny Jerosalema izy nitondra valisy lokanga ary tropetra ka nakao an-tranon'ny Jehova. Ary ny fatahorana n'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no ny efa reny fa Jehova no niady tamin'ny fahavalon'ny Israely. Ary nandro fa izay ny fanjakan'i Josafata fanomen'Andriamanitra ny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Amen. Dia tolonina ho antsika rehetra eto ihany koa izany hoe andro fa izay sika fa omen'Andriamanitra fiadanana manodidina antsika amin'ny alehantsika amin'ny fiainantsika amin'izay rehetra ataontsika. Amen. Ny fiderana zavatra anankiray izay tiana ampitaina sozaraina amintsika androany. Josafata mpanjaka no nanana ady goavana be tamin'ity fotoana ity. Tena ady goavana be ny ady nahazo an'i Josafata satria taranaka Moaba sy ny taranaka Amona ary ny avy any amin'ny tendrombohitra Seira dia tonga hiady taminy. Josafata mpanjakan'ny Joda rehefa nandre sy nafantatra ny fiaingany fahavalo hanafika azy dia hoy andininy fahatelo hoe natahotra Josafata tamin'ny voalohany. Natahotra zanaka ny torotenitelo alahady zay nifanesy teto dia hoe mety mahazo atsika ny tahotra, mety mandalo amin'ny fiainantsika ny tahotra, mety misy ny fotoana mampatahotra antsika tokoa ny zava-misy fa androany tiako azonao hoe ny vorona raha ohatra ka misiditsidina eo andohanao hoe mpitoro telo maro tsy azonao rarana izy aza manomy maniditsidina eto amboniko fa raha ohatra kotra izy ametraka ny tranomborona eto andohantsika ny eo andohantsika dia atsika atao ny tena hoe non pas question. Amen. Ny tiako lazaina dia ny hoe mety lalovany fiainantsika ny tahotra, mety misy fotoana tokoa mampatahotra antsika fa averina antsika androany ny tenin'i Jesosy izay nambara tamin'ny voalohany taona hoe aza matahotra. Amen. Tahaka ny Josafata rehefa nahita ny vahoaka marobe vory miangona anafika azy Josafata natahotra Josafata. Izany tahotra izany raha toka lalovany fiainanao tsy hoe kory hoe aza matahotra fotsiny ihany fa fianarana anankiray izay azosika rehetra raisina nataon'i Josafata rehefa nalovany fiainany tahotra dia inona ny nambarany ten'Andriamanitra hoe tanterahana nanatrika tsara amin'ny Jehova izy. Halleluia. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra dia niangona ny Joda tahaka ny angataka famonjena amin'ny Jehova eny avy tamin'ny tanàna Joda rehetra hitady an'i Jehova izy. Ho antsika rehetra mihitsy koa zavatra azontsika ataony tahaka an'izany. Manoloana zava-tsarotra mety lalovany fiainantsika. Hoy aho teto tamin'ny heriny hoe ny anisan'ny zavatra mety mampivarahontsana anao angamba dia ny hoe rehefa ohatr'izay ny facture moa ohatr'izay ny salaire dia miontana kely ihany ny folo. Zavatra mety hitranga izany, tsy fantatro zavatra mety mampatahotra anao fa zavatra anankiray azontsika tanterahana toinona ny alehiben'izany tahotra izany. Manatrika an'i Jehova, hitady an'i Jehova, manatrika hitady an'i Jehova. Amen. Hitady ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, manokana fotoana, manokana andro, manokana momay ianao hitadiavana hiatrehanao tsara n'Andriamanitra itony ny tahotra rehetra. Halleluia. Itony ny tahotra rehetra tahaka ny nanginan'ny tafidrivotra sy ny odan-drano tamin'ny fotoana izay nifo azan'i Jesosy, nitenenan'i Jesosy indray mbava
tamin'ny tafio-drivotra eo mangina ny jahary dia ho tony ko nitahotra ao anatinao rehefa manaiky ianao hiatrika hitady amin'ny Jehova. Fitaovanantsika rehetra izany atsiaro hoe ao amin'ny Jehova ny famonjenanao. Amen. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra hoy ny mpanao salama avy aiza ny famonjena. Mety tahaka ny tendrombohitra indraindray ny olana manoloana antsika. Ny famonjenanao dia ao amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Rehefa ny omana hiatrika tsara hitady an'i Jehova Joda sy ny mpanjakany dia Josafata dia nampahery azy Andriamanitra hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fan'Andriamanitra. Amen. Tsy atsika niady fan'Andriamanitra. Jehova mpiady mahery no anisany anarany Jehova Andriamanitra tsika. Halleluja. Jehova mpiady mahery samy mamera Jehova mpiady mahery. Jehova mpiady mahery. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Jehova mpiady mahery. Jehova mpiady mahery. Tsy misy maharesy an'i Jehova mpiady mahery. Amen. Dia hoy izy amiko sy aminao androany hoe tsy anao niady fa azy. Halleluja. Amen. An'Andriamanitra niady. Natao ataontsika dia manaiky hiatrika tsara hitady an'i Jehova. Halleluja. Raha manaiky isika hiatrika tsara hitady an'i Jehova, i Andriamanitra hiady niaditsika. Amen. Hiady niadinao Andriamanitra. Manoloana ny ranomasina mena rehefa natahotra Mosesy sy ny zanak'Israely dia hoana hoy Andriamanitra aza matahotra mandrosoa fa ny Egypta izay hitanao io tsy ho hitanao intsony raha mpitso. Amen. Dia tonolona izany koa eo amin'ny fiainanao hoe ny olana izay tahaka ny lehibe tahaka ny ranomasina mena manoloana anao androany tsy ho hitanao intsony zany amin'ny rapetso, tsy ho hitanao intsony zany amin'ny vavy, tsy ho hitanao intsony zany. Andriamanitra hiady niadinao rehefa miatrika tsara hitady an'i Jehova ianao. Halleluja. Aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Tsy anareo anefa miady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amin'izay Jehova nareo. Halleluja. Tsy reraka Andriamanitra mamerina dia tsy reraka koa eto mamerina hoe aza matahotra na mivadi-po ho hitanao ny amin'izay Jehova anao. Halleluja. Zay rehetra miantso ny anarany tompo hoy ny voasoratra no vonjena. Fa manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy ary zay miantso ny anarany tompo no vonjena. Halleluja. Misy famonjena ho atsika ao amin'ny Jesosy. Misy famonjena ho atsika amin'ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Les problèmes sont accompagnés de leur solution. Alléluia. Problème rehetra, ny olana rehetra dia misy vahaolana. Fa ny ataontsika dia inona ny asa marika? Vahaolana va ny asa marika? Mahay? Nanao an'izany ve ny ankabiazana? Vahaolana va ny asa marika? Laza olana. Zay matsiko tsy mety fa vahaolana. Laza olana. Valiny asa marika. Halleluja. Ny olana rehetra misy valiny daholo. Halleluja. Anao tsika tia tanana mafy. Ny olana rehetra misy valiny daholo ary ampiko an'izao hoe misy daty fifaranany daholo. Halleluja. Problème rehetra misy date d'expiration. Amen. Misy daty fifaranany daholo ny olana rehetra. Dia ny akohaka tamin'ny Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tamin'ny Jerosalema ny akohaka teo anaty Jehova koa ka nivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaka Kedita sy taranaka Korahita mba hideran'i Jehova Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Manomboka eo dia ahitantsika ny amin'ny atao hoe ery ny fideranan'Andriamanitra. Rehefa nitsangana ny Levita nanao ny fideranan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery dia hitantsika hoe Andriamanitra niasa nanome tolotsaina ny Josafata dia nahatonga ny Josafata ihany koa rehefa avy eo
ny fomaraina dia nametraka ny mpidera, nametraka ny mpihira, nanendry mpihira ho an'i Jehova idera amin'ny fiangona masina ivoaka eo anolohan'ny olona. Izany hoe ny stratégie nataony Josafata tamin'ity fotoana ity dia tsy ny mpitanampika akory nataony teo aloha fa ny mpidera nataony teo alohan'ny olona rehetra, ny olona vohomana iady. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehova otrika ameny ny taranaka Amona sy Moaba ary ny avy any amin'ny tendrombohitra Seira. Halleloia! Tanareo tamin'ity fotoana ity zany dia tsy ny miaramila, tsy ny miaramila no nandresy tamin'ny ady, tsy ny miaramila no nanatanteraka ny ady fa Andriamanitra. Fa tonga n'Andriamanitra nefa hiasa dia hoy voasoratra hoe ny mpidera no nataony Josafata teo anolohan'ny olona nanendry mpihira ho an'i Jehova dera amin'ny fiangona masina voaka eo anolohan'ny olona efa vohomana iady Josafata ary rehefa nanomboka ny dera io dia niasa Andriamanitra. Halleloia! Ampisehoana amintsika izany hoe tena misy hery lehibe ny fiderana ary Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fiderana. Hoy ny Salamy 4:23 hoe Jehova dia masina ilay mipetraka eo ambony fiderana Israely, mipetraka ao anatiny eo ambony fiderana azy Andriamanitra. Ny toerana, ny fiangonana misy fideranan'Andriamanitra, vokatry ny fo fideranan'Andriamanitra tokoa dia mitoetra eo amin'izany Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mitoetra eo Andriamanitra mba hanao famonjena lehibe, fa tiako afizana moa teny dia izao zavatra anankiray izay tiako azonareo hoe ny tena marina raha misy tena miparalyseny fahavalo anankiray, raha misy anankiray tena miparalyseny fahavalo dia ny fideranan'Andriamanitra marina. Inona ny antony? Satana sy ny miaramilany rehetra dia mpideran'Andriamanitra tanora. Zay no anisany anjara asan'ny Satana. Mpideran'Andriamanitra izy no inona ny filazantsika anazy? Lucifer izy no lehibe ny mpidera, lehibe ny mpidera tany an-danitra. Fa nanapa-kevitra izy tamin'ny fotoana anankiray ampitsahatra mandrakizay, ampitsahatra zay ny lazako anazy, ampitsahatra mandrakizay izany fideranan'Andriamanitra izany. Azonareo fa maninona ny devoly no voahodina mandrakizay ho any amin'ny farimrehetra afisodifary satria tsy hiova fo mandrakizay izy lasa nideran'Andriamanitra indray. Avery manana ny anjarany voatokana any amin'ny farimrehetra afisodifary Satana sy miaramila ireo anjeriny rehetra satria tsy zakany nitsony mandrakizay ilay fideranan'Andriamanitra seza misy azy taloha fa nazera tamin'izany izy. Very seza izy, inona ny sezany teo aloha? Fideranan'Andriamanitra, nideran'Andriamanitra. Dia niongana niala teo izy no nisafidiny tsy te hideran'Andriamanitra intsony fa niderany tena no hitovy amin'Andriamanitra. Dia tsy mahazaka mandrakizay izy ny toerana sy ny olona izay misy marina fideranan'Andriamanitra. Halleloia! Dia hitanareo eto ahitantsika tsara hoe mivadika todoa ny fahavalo, mipanika ny fahavalo, isany izy no ny fandramatra azontsika satria midradradratra sy miakatra ny feo avo nideran'Andriamanitra tamin'ireo mpidera izay nalahatra Josafata teo anolohan'ny olona voalohana ihany. Halleloia! Laza aminao fa raha tena mifonao manontolo ianao tena anandratra sy hideran'Andriamanitra, fantatry ny devoly authenticité an'izany fideranao an'Andriamanitra zany, tsy mahajany eo alohanao izy. Amen. Fa ilaina izany fiderantsika zany tena fiderana marina, véritable, authentique. Amen. Fa ny fiderana toy izany tsy mahajany eo Satana. Halleluia! Tsy mahajany eo Satana, tsy mahajany eo Satana. Ary dia izay zava-nisy tamin'ity fotoana ity
isamizy no fandritaka ny fanjevo lasa filonga ambany fijerin'izy rehetra azy nareo hoe dia isamizy no famo ny fandringana tsy niady akory Jodas sy Josafata dia namabo nandritra ny Afrina moa ny voasoratra 3 andro nanangona ny arena rehetra izay nibaboly tamin'ireo fahavalo izay Jehova niady tamin'ireo fahavalo ireo. Halleluja! Tena mafy hoe zava-dehibe ny fideranao an'Andriamanitra. Rehefa nizara indray mandeha mikasika ny amin'ny finoana lehibe dia hoy aho mantsy ilay kapiteny ao amin'ny Matio 5 hoe fananinona no niderain'Andriamanitra no niderain' Jesosy ilay kapiteny fananana finoana lehibe satria nasaky ny teny ilay kapiteny mamerina teny efa taloha ny finoana lehibe ao amin'ny Facebook article 3 ao arinany farany ny finoana lehibe satria nasaky ny teny ilay kapiteny. Azonareo hoe devoly Satana zany tena mivaraontsana manoloana ny teny alokin'ny vavantsika ka raha fideranana alokin'ny vavanao tsy mahajany eo Satana. Amen. Miala maina tahaka ny takotra Satana, tena miala tena manjepizepy Satana. Amen. Tio tena ho hitanao azonao an-tsaina mihitsy hoe miala mangasiasy, miala maina, miala tena tsy mahajanona satria fantany tsara hoe izy ny tokony nidera toy izany ataonao izany saingy tsy afaka anao izany intsony izy tsy zakany mahely fideranan'Andriamanitra mariny. Alleluia! Rehefa nokaravasina nokapoiny nampijaliana na ratraina ny fatorana ny gadraina nidina tao an-tranomaizina Paoly sy Silasy ao amin'ny asana apôstôly 2:20 dia nitarana sy ny nananana ve izy no ny amin'ny fahoriny sy ny fidradrana ny amin'ny fanahitainany sinja tsy izany no natao fa nanandritra fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy tao amin'ny tranomaizina izay nisy azy tamin'izay fotoana izay dia hoy ny voasoratra hoe niozongozina ny trano fanorenana ny fanorenany trano ary dia nivary varavaran'ny tranomaizina tapatapaka ny gadra izay namatotra ny Paoly sy Silasy satria nahery nisy hery sy fahefana izany fideran'ny Paoly sy Silasy zany ka na dia hatramin'ny voary hatramin'ny varavarana hatramin'ny trano aza miozongozina nanoloana izany fiderana izany. Alleluia! Misy puissance ny fiderana ataonao tena hoe mampiotsona izao tontolo izao. Amen. Mampietsika na dia atao ara hoe ny voary inoy izany mety hoe raha ao anatin'ny fanahy feno fankasitrahanan'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra hitanao ho tapatapaka ny gadra rehetra. Amen. Ivolo varavarana izay mihidy. Amen. Tolon'ny eo fiainatsika izany androany hoe inona varavarana nihidy eo fiainanao mivoy izany isokatra izany isokatra eo alohanao ny varavarana ianao ilay zanaky ny avo indrindra ianao ilay mpanjaka ny tomponao ary ao aminao mombanao miaraka aminao tsy mandao anao ilay mpanjaka ny mpanjaka dia rao izy misokatra ny varavarana. Halleluja! Na dia ny varavarana efa nihidy mafy azy isokatra eo anoloako zao sena. Amen. Tonona amin'ny fiainatsika tsirairay avy izay manapitra eto androany izany. Lehibe ny fideranan'Andriamanitra misery sy fahefana mahatapatapaka ny gadra rehetra. Amen. Halleluja! Dia mipairezina isika olona feno fideranan'Andriamanitra, olona tena azoto hideran'Andriamanitra ary ianao izany fideranan'Andriamanitra izany tena ho vaindohan-draharaha eo amin'izao fiainatsika ety an-tany izao manandraka sy manome voninahitra an'Andriamanitra nideran'Andriamanitra fotsika manontolo. Amen. Hitanareo fiderantsika an'Andriamanitra io tiako azontsika indray izao ohatra anankiray izao hoe tena tadiavin'i Jesosy dia izy tena hoe tiatsika sy akramamitsika fantatra ary tena hoe tiatsika tokoa fa tena hoe dokafatsika mihitsy ary izay le tena hoe tsy zakany devoly, tena tsy zakany devoly.
alefisarantsaka nge hoe olona anakiroa miresaka dia olona anakiroa miresaka ny olona resahan'izy ireo a dia olona anakiray ankalamy anakiray fa ianao kosa nefa midera sy manindraindra dia tena hoe mandoka sy manome voninahitra ilay olona zay ankanyle anakiray ankalay le mifanatrika aminao milaza aminao a tsy mahajanona eo iny olona iny azitsika ve ny zavatra tiako lazaina hoe manindraindra sy mandoka sy manina ty manome ny aza sy mivoninahitra rehetra an'ilay ankalany no ataonao eo anatrehany a tsy mahajanona eo izy azontsika ve le fipetrany tsy mahajanona eo izy ataonydao izy fomba rehetra andao zay enyalafalalao ande ohatra fotsiny tiako azontsika fotsiny le ohatra kaiky zay a azahoantsika le izy fa faharoa tiako azontsika koa nefa zao hoe hitanareo a jesosy ny tena marina dia laza tamintsika hoe so ataony tsy hoe mpanompo isika fa ataony hoe sakaiza satria mpanompo izy tsy mahafantatra zay ataony tompony fa ianareo kosa dia fanoza raiky taminareo sy rehetra raiko avy amin'ny ray alleloia dia nataony jesosy ho sakaiza isika nataony jesosy ho namana isika jesosy zany a dia miconsidere atsika tsy ray avy reto tena hoe namany sakaiza akaiky azy tena inona re teny mahadikan'le izy fa dia amiko ampy le teny hoe namana akaiky sakaiza tena tiana manao atsika ho takizay jesosy dia ny fiderana tena mahery dia raha to ka tena amin'ilay mahasakaizany jesosy ianao no ahindraindranao azy sy deranao sy anomezanao azy voninahitra dia tiako sariana sainareo hoe raha tao hoe nanana mpiasa zany mpiasa tsika atao amin'ity toerany ity ny mpiasa ny tena marina afaka manindraindra sy miderany patron an'izy fa ny anatiny any na afaka mety hoe lotika amin'le patron azonareo ve zavatra mety iseho zany fa eo masonao izy eo masony olo izy dia mitena patron kosa aloha dia tena tsisy tahaka azy i patron dia tsisy tahaka azy fa any anatiny any mety hoe lotika ny patron tsy sakaiza izy fa ny tena sakaizany patron fantatry patron hoe ty tena namana ty tena sakaiza azonareo hoe tiako lazay dia tiako azotsika izany tena sakaizany jesosy ve enao tena manao an' jesosy ho sakaizanao ve enao ny zavadrehetra tanterahantsika amin'izao fiainantsika ty ambony tany zao ho an'ny asan'Andriamanitra dia afaka ataon'ny mpanompo koa izany ny mpanompo koa afaka manao izao rehetra tanterahantsika rehetrarehetra izao amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fanosonan'Andriamanitra fa ny tena tadiavin'i jesosy tena hoe sakaiza halleloia sakaiza fa tsy mpanompo sakaiza fa tsy mpanompo sakaizany fa tsy eo manompo azy fotsiny amen dia rehefa tena sakaiza isika ny olona tena sakaiza tena hoe manana privilège sy favoriser mihoatra noho ny mpanompo fa koa ny tena sakaiza dia exigena zavatra tsy mitovy amin'ny mpanompo veriko indray mandeha meto aminareo eto a dia mandanjalanja ny teny olazaiko fa mizaka mamoaka teny tsy fandrenareo mazava ve ohatra dia samy mieritreritra ny azy amin'i jesosy azontsika ve satria ny
zaka tsy mitovy amin'ny fifandraisantsika eto. Dia amin'ny zaka za tsy afaka miteny aminareo fa so daholo io lambo io zaka Isabelle, fa amin'ny zaka afaka miandry sy manatena sy manaiky sy matoky ary fantatra hoe ho pasohan'ny zaka io tsy amin'ny fahatezerana nefa tsy tezitra izy manao azy. Azonareo hoe fa tsy mitovy amin'ny zavatra andrasako amin'ny zaka. Azonareo hoe tiako lazaina hoe samby hafa ny sakaiza, ny andrasantsika amin'ny sakaiza sy ny zavatra atolotritsika ny sakaiza. Dia ny fiderana tadiavin'i Jesosy fiderana tena sakaiza marina. Amen. Tena sakaizanao ve Jesosy? Alleluia. Tsy hoe mihira fotsiny isika fa mihira ho an'ilay malala. Amen. Tononkirany Solomon dia ahitantsika hiran'ilay sonemita ho an'ny mpamofo azy. Dia hitantsika hoe tahaka izany tadiavin'i Jesosy, andrasan'i Jesosy avy amintsika. Hira vokatry ny fo. Halleluia. Fanompona vokatry ny fo. Apetrapetrao ny olona mpifamofo aminao hoe amenao rendez-vous amin'ny 5 izy. Amin'ny 5 sasany ianao tonga amin'ny voalohany iny mbola mety mandefitra izy. Amin'ny manaraka indray, allo ankily malala hovaina ny rendez-vous atsika amin'ny 7 fa ohatra ny alio loatra le amin'ny 5 sasany tsara. Iny ianao fa amin'ny 20 vao tonga. Laza aminao divorce tsy sady maty ary dia afaka miexige koa anao rehefa avy eo hoe tena tonga tamin'ny ora mitsy tamin'ny 7 aho zay tonga koa tamin'ny 3 aho zay fa za kosa mba tena hividiana le tahaka izao Fantasy be zany. Tezaka be zany. Tsara tena zany aminareo hoe fomba fidanao izao azontsika hoe tsy santazy zany fa tiana ampisehoana hoe aiza le fifandraisana le relation tsy mitovy intsony. Santazy io ny azy fa matahotra angatahana madame Hengo. Kompetra maitso. Mazava ve. Alleluia. Misy fiderahantsika n'Andriamanitra. Amen. Vavaka misaotra an'i Jesosy aritsika. Misaotra raiky derao izy androany zao. Asehoy amin'izay fa sakaizanao azy dia mba derao izy eto hoe eto masina eto mihitsy ny alehoy. Ny faty indranao azy ny fideranao azy. Eto masiny mpiaraberina aminao eto ankehitriny. Eto masiny olona rehetra. Ambarao aminy mba mahalalanao azy. Ambarao aminy tena hoe fitiavanao azy ary ny fideranao azy. Mihoatra ny fideranao amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Tsara ianao Jesosy tsisy takanao le tiako indrindra. Ianao le tiako indrindra. Ianao le malala fo. Ianao Jesosy le mahatonga. Alleluia. Dia raika ianao tsisy takanao Jesosy. La miadiadiko rehetra ianao le mandroso manoa. Ianao le manokatra ny varavarana zay tsy soratra hatramin'izay. Azahoako ny so rehetra ianao Jesosy. Masandrasy dia raiko ianao le mahatateraka zay rehetra ilaiko rehetra. Meko voninahitra sy dia raiko ianao le tsy miasa avatsoma. Ianao le mahatateraka zay rehetra ilaiko ary ianao le manome azy rehetra angatao. Ianao le lazo mangatao dia meny. Ianao le lazo tadiava dia iny. Manome voninahitra anao sy mideranao a Jesosy. Eto masony izao fiangonanao lehibe izao. Eto masony izao fiangonanao izao. Malandragna sy mideranao anao Jesosy tsara indrindra. Ianao le Jesosy tsara indrindra. Ianao le Jesosy kitany maraina. Ianao le Jesosy zay tsy misy takanay tahaka ny pomany anana. Ianao Jesosy tahaka ny roy zao anatin'ny tsimo anao Jesosy. Tsisy takanao Jesosy mahagaga. Alleluia. Jesosy tsara indrindra. Tsisy takanao. Tsisy takanao. Tsisy takanao. Alleluia. Misaotra anao any amin'ny fitiavana lehibe zay tiavanao. Meko voninahitra manak'izay ariveranao ny andro rehetra. Misaotra ny amin'ny fahavaloko tsy mahazanao aloha. Ary ny andreka ianako ary tsy mahazanao amin'izao fiangonan'Andriamanitra izao. Fahavalo sy ny asa rehetra fa liderana ny fandringana amin'ny anarana Jesosy rehetra. Misaotra Jehovah ny amin'ny olona maro entinao amin'izao fiangonana izao. Anompo anao, mideranao, anao ny asanao, ampandroso ny fanjakana
misaotra ny amin'ny fitahinao anay tsy hanapitsahana amin'ny andro tena rehetra misaotra ny Andriamanitra. Alleluia. Misaotra Jesosy. Alleluia. Jesosy Kristy. Amen. Alleluia. 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 Amen. Am Jesosy tsika afaka miteny zavatra tsy lazaina amin'ny kafa mitsy afa-tsy amin'ny reny any dia ararao ty fotoana betsaka omeny anao misy ora firy ao anatin'ny ray andro 4 afrinao anatin'izay 4 zay no tena ifampiraranao amin'ny Jesosy ilay sakaiza. Alleluia. Dia andamina fiainantsika hoe isika rehetra dia anana fotoana betsaka tena hoe iconnectiavantsika amin'ny Jesosy. Tena marina ny fiainantsika connecté aminy fa misy tena hoe moment privilégié-tsika tena hoe ananantsika tokoa firaisana mifamatotra aminy. Alleluia. Ilazantsika nambarantsika zavatra tsy olazaintsika amin'ny olona, zavatra tsy olazaintsika amin'ny hafa dia misy izany fotoana izany ataovy be dia be eo amin'ny fiainanao anandratanao azy indrindraindrindra hideranao azy ho masony fahavalo. Zay mihitsy ilay tena tokony ataontsika be dia be azonareo hoe tena hoe anindraindranao azy ho masony fahavalo. Zay no ataonao ao anatin'ny vavaka. Halleluia. Manindraindra azy eo masony fahavalo. Atolotrao azy ny feonao, ny vavanao, ny mombanao, ny tananao. Alleluia. Anandratra azy anome